Fa isy fiovana kosa ny sarany internet sy ny hafainganam-pandeha eto Madagasikara. Mialohan'ny farany ty taona ity raha nambariny sekretera jeneral ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny atao arakajy mirindra ny postra ary ny fifandraisan-davitra. Ao anatin'ny fikoanando tanteraka amin'ireo mpandraraha amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra ny Artec sy ny ministera andiniana ny mahakasika ny fampidinana ny sandan'ny internet eto Madagasikara. Ndraiky izy ireo fa lafo ny vidin'ny connexion eto an-toerana. Misy ireo tolotra sy fanovana fomba fiasa maro be manakaiky vahoaka omeny ty ministera ity amin'izao antony jerena manokana ny fahafahana manome internet saza ho an'ny mpanjifa rehetra raha ny fanazavana fandresena aina managasina Eric Ranaifson. Tanjon'ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny atao arakajy mirindra, ny postra ary ny fifandraisan-davitra ny anakaiky kokoa ny vahoaka amin'ny fanatsarana ireo tolotra omeny azy. Isan'izany ny ao amin'ny resaka internet. Akoatra ny fametrahana ny hotspot sy ny wifi memempona eny amin'ny fokontany sy ny toerana ifamezivezeny ny daholobe. Ao anatin'ny fifampidiniana ny mahakasika ny fampianana ny sandan'ny internet izay tena lafo amin'izao, ny ministera sy ny Artec miaraka amin'ireo mpandraraha amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra. Nampanantena ny sekretera jeneral ny ministera ity fa tsy isy ny fiakaram-bidy ato. Amin'ilay resaka qualité de service izay omen'ny opérateur zany dia hojereva ny Artec manokana satria ny tombotsoan'ny vahoaka aloha no jerevany. Betsaka ny zavatra efa atao amin'izao fotoana zao ary mino akony fa afaka ray volana na roa volana dia hitanareo hoe isy fiovana na ny resaka tarifa na ny resaka qualité de service ho an'ny mpanjifa ny internet zany satria zavatra anisan'ny zavatra ngeda be izay zavatra zay satria tsika raha ohatra ka hosahirana ny olona na ny resaka prix na resaka accès dia lasa mandringa ilay service public. Hitantsika hoe ohatry ny ahoana ny zavatra azo atao d'ici 1 mois ou 2 mois fa mbola tsy afaka aloha tsika hoe hiprononcer hoe miakatra angamba tsy miakatra. Zay le izy fa hitantsika hoe ohatry ny ahoana ny fidinany. Ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny atao arakajy mirindra, ny postra ary ny fifandraisan-davitra ihany koa no misahana ny fanaovana ny digitalisation sy ny numérisation ireo carnet bokotany numérika izay zaraina amin'izao. Akoatra ireo mpianatra ny université izay nomena karatra fakana avatsim-pianarana sy ireo mpandrarahan'ny université ary ireo mpiasa mpanjakana hafa eo ampanaovana ny any ireo mpisotro ronono ihany koa amin'izao ny ministera. Manomboka tsika amin'izao fotoana zao ny ataontsika hoe ny préparation ny paiement ny pensionné ny retraité zany satria fantatsika tsara hoe milahatra ary reraka ireo ataontsika hoe ray aman-drentsika ireo dia ny ataontsika zany dia hoe hodotena carte de paiement zany ireo dia manantona ny maso ivoan'ny postra malagasy zareo any amin'izay toerana misy anazy amin'izay fotoana zay zany tsy mila se déplacer any amin'ny percepteur zareo na any amin'ny ivitoerana izay anaovan'ny zareo ny paiement zany. Anafaingana sy anatsara ny fomba fiasa eny anivon'ny bureau-mpanjakana rehetra miaingany amin'ny fokontany ihany koa ny ministera. Isy ny fampiofanana mialoha sy fampafantarana atao amin'ny vahoaka amin'ny fampiasana ireo teknôlôjia vaovao ireo raha ny fanazavana hatrany.